Viva 98.8. Zava fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena izy moa zany efa mivoaka be le resaka de somary mamenatra sy ataontsika hoe mampiteniny rehetra ihany hoe mpanao politika manao ahoana ny mpanao politika malagasy sasany fa tsy ataontsika hoe ny rehetra fa ny sasany ny akovavao entintsika de zao ny fivenateny amin'ny anteny miram-pirenena rehefa misy ny fangataham-pitenenana misy ny fanomezana fitenenana de anisany nanome fitenenana ny solombavambahoaka lehibe ny mpanohatra eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny filohan'ny anteny miram-pirenena zany Andrea Matosy teny Andrena Soniaky nanome fitenenana ny Milavonjy Filobert zay lehibe ny mpanohatra eny amin'ny anteny miram-pirenena andeha eo arahantsika zay ataontsika hoe somby teny kely netiny nanomezana fitenenana ny lehibe ny mpanohatra zay andray fitenenana manaraka Milavonjy Filobert 7e vice-président district ny Ambovombe Androy omena 3 minitra ianao lehibe ny mpanohatra mandrakizay zay somby teny zay samy nahinao zay daholo tsika de rehefa nandray ny fitenenana ndray ny lehibe ny mpanohatra de anisany tondra an'izao teny zao de hoenontsika ihany koa ny tenin'ny lehibe ny mpanohatra Andrea Matosy Milavonjy tao anatin'izay lahateny kely somby teny kely netin'izay ihany koa ankoatra ny fanenjehana ny firombony zay tsy atorinao andro manany dia inona ny tena politika anao hitondranao fanatsarana sy fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana eto amin'ny firenena satria ny zavatra hita sy tsapanay dia varina amin'ny fanenjehana ny ataonao asa fitsidihana ny olona efa voafonja aseho amin'ny aino aman-jery hatraizany fanajanao ny zomireo voafonjareo raha ny ianao tokony hiaro azy no lasa mandika lalàna ao anatin'izay zay ny anisany lahateny miseho ny zava-misy singara netin'ny lehibe ny mpanohatra ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza zany tao anatin'izay rehetra zay ary anisan'ny zavatra anankiray zay tondrantsika famakafakana ihany koa Martial rehefa aveo de momba nyity tatao-ketra zay aloha amin'ny fiara sy ny karazany ity eny fa na de efa misy ary ny vaovao efa mivoaka tao anatin'izay rehetrarehetra zay de hitondritsika famakafakana akafaingo ary alohantsika vetivety ny famakafakana voalohany hoentsika Martial ao anatin'izay fanimiasantsika amin'ny rahalahy aloha voalohany de tsy diso tamin'ny famakafakansika teto amin'ny fandarana okazava nandritra n'izay fotoana maro zay ary eto le hoe misy ny mpanao politika tonga ho azy ohatrany lasa hoe lasiba ny mpanao politika sasany tiako tenenina fa misy ny mpanao politika tena hoe ao anatiny mafantatra tsara n'izany resaka politika zany fa eto amintsika misy hoe tsisy atao de andeha hanao politika ny sasany rehefa andeha hanao politika de rehefa mahazo toerana sy ny karazany de ao anatin'le traika efa ara-politika mbola tsy ampy satria fa tsy maintsy fotsiny manao palitao sy kravaty mba ho voaja zany hoe de eo zany le problème lasa le voninahitra any ambony indrindra
fa le fifantohana amin'le sehatra ara-politika hoentina tsy de tafapetraka loatra ao anatin'izay. Ny zavatra tiana resahana ao anatin'izany ry mpiaino jaina de zao: tsy tokony hanao politika ny olona anankiray raha tsy efa tokony hanana traikefa ara-politika amin'ny tokony ho izy, satria ny famoahana teny tsy voahevitra sy mety hoe fitondrana teny manafitohana ka na hosaromanao ary hoe izahay samy député ihany io, na izahay samy président fokontany ihany io, na sa izay samyzao ihany io, hita amin'ny mason'ny vahoaka le izy. Ary ireo olona ireo de manana ny saitsainy daholo, zay ny ataoko hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy. Ny zavatra tiana ambara zany de zao: ohatrany somary raha tsika tena teo ary mpiaino jaina tsy maintsy nijery ny tambazotra, fa tena ao anatin'ny tambazotra tena sady malahelo miaka-peo ny olona maheno an'izany hoe fomba fiteny anankiray hoe marina fa lehibe any anteny miram-pirenena ianao ajaina, fa maheno an'ilay teny hoe lehibe amin'ny mpanohatra mandrakizay. Enitsika tsara angamba izy teo, tena nampisaina zavatra be da be ny olo-pirenena zany Martial, ary tena ataontsika hoe ny any amin'ny 20 isan-jato ny zavatra eritreretin'ny olona ao anatin'izany de zavatra ratsy, zavatra nandrava fifampitokisana, nandrava zavatra be da be tao anatin'ny fifantohana amin'ny fiainana ara-politika iaina amin'ny firenena eto Madagasikara ho an'ny olona zay miteny an'izany. Zay le olana ngeza be mipetraka eto amintsika. Langage politika manao ahoana, toetra politika manao ahoana, mety azo lazaina hoe comportement politika atraiza. Fa ianao filohan'ny androm-panjakana manana an'izany fomba fiteny zany, taitra ihany ny olona, marina miaverika ihany, mety hiteny hoe resaka isamy député zany aty anatin'ny assemblée, fa mivoaka vaovao ily izy, henon'olona, fantatry ny olona, ary ny ao anatin'ny sain'ny olona de ny atao hoe député safidy-bahoaka. Crédibilité anananao ve amin'ny mason'ny mavam-bahoaka, mbola hipetraka eo amin'ny masom-bahoaka amin'izany, fanontaniana mipetraka zany amin'izany tena ataontsika hoe somary manaitra, mety hoe mety manafitohana, mampiteny maro hoe amenanao fitenenana, manana 10 minitra ianao andre matoa filohan'ny mpanohatra mandrakizay. Enjany zany fiteny zany, ny zavatra tiako tenenina tsika mitaiza olo-pirenena, zay mampanao gazety atsika, mitondra amin'ny famakafakana, fa mila famendrehana sy fifanajana araky ny tokony ho izy tompoko. Ny olona tsirairay avy ary tadio fa mivahoaka amin'ny fanjakana, fa na député anao na ministra na iny, za eto tsy resaka amin'ny ministra mihitsy tompoko, miala tsiny na izy na izy, satria ny olona atao ministra koa de manana ny faripahaizana ananany ary voajery, fa indray moa asakasaky zay sanatria hoe de isy andangy amin'ny maripahaizana ananany iny tsy hidirantsika iny, fa amin'ny alalan'ny asa ny tsarana an'izay. Fa ny zavatra tena tiana hoe resahana tao anatin'izay kely zay fotsiny de hoe maninona no tonga amin'ny fiteny ohatran'izany ilay ray aman-dreny anankiray, tonga amin'ny fiteny ohatran'izany tena hoe tafitohana ny olona tena taitra hoe na inona kosa ataontsika hoe ady la politika mety misy zavatra tsy tokony hivoaka ny resaka ohatr'izany, oka zava kosa ty resaka ty, zavatra tsy tokony resaka tsy hivoaka ny zavatra ohatr'izany, na de ataontsika hoe misy, saingy le fomba fitenitsika eto amin'ny oka mahazo tezitra fa tsy manota, zay le fomba fitenitsika. Ka io le ataontsika hoe tsy disotsika amin'ny famakafakana hoentina, ny andrian'ny olona ny mpanao politika, ny olom-boafidy zay nametrahany safidy, kanefa maninona misy toe-javatra
sy toeteny ohatran'izany mivoaka somary taitra ihany ny olon-drehetra jereo ny tambazotra fa tena betsaka ny olona ny ataontsika hoe somary sorena tena mamoaka fiteny mandreraka ao anatin'le izy izay zany tena hoe inona marina zany ny zava-misy tia ny mpanao politika sasany atao eto amin'ity firenentsika ity. Namana mampatrika efa nisy amin'ny firesahana momba ny TVM zay ndray moa zany no anarana malaza de le TVM de hoe etra alaina amin'ny zava-misy ao anatin'ny toerana fa ny tiako tenenina makasika izay indrindra satria ny teneny atao hoe filohan'androm-panjakana ianao isika ho miainao anaty vahoaka zanam-bahoaka tsy mamita vahoaka amafisiko mihitsy ny teninao teo hoe mandratra ny malagasy maro zay maresy mahay na ve vahiny mipetraka eto mahay teny malagasy zany hoe maneso zany e eo anatrehan'ny androm-panjakana goavana hoe filohan'ny mpanohitra mandrakizay tena na hainao ny haino aza atao hoe zay le touché tohina ny vahoaka malagasy zay moa le touché tohina ny mpiaino maro na olona tsy za tena miteny anao fa olona tsy ao anatin'ny atao hoe filazana hoe firongo na miaraka tezy hoe tsy maninona zay lazana azy fa tena olona ao anatin'ny fitondrana fanavaozana zao tena tafaresaka amitsika mpanao gazety mihitsy ny hoe mba tsy mety kosa satria atao teny ampahamotonana zany teny ny androm-panjakana zany ary ianao amafilohan'androm-panjakana de tena hoe imazan'ilay 300 nisan'ny solombavam-bahoaka Madagasikara de nefa ianao ny lohany de rehefa miala eo aminao lohany de misy filoha efitra enina avy amin'ireny volim-paritany eny miala hierarchie na ambaratonga namana mampatrika matonga teny filohan'ny faritany enina zany Fianaratsoa, Antsiranana, Mahajanga ary Antananarivo de misy Toliary de Tomasina de avy eo ny anankiray fafito de avy amin'ny mpanohitra io de io zany maninona tsy niteneninao am'izany fomba fiteny mihaja zany ny hafa dikan'izany zany tsy vitany hoe filohan'ny mpanohitra hoe anankiray fotsiny izy fa sady misolo tena ny atao hoe député BDB ao anatiny ray aloha zany zay faharoa manaraka zay namana mampatrika de hoe sahirana ihany ko ny eo anivon'ny androm-panjakana misy io amin'ny fahasahina meopapana itenenana ao tena teneniko teny vaovao eto amin'ity hofandarantsika ity le hoe misomaditaka misabaditaka ary saditaka amin'ny fototeniny satria nahoana ao anatiny ao no hoe mba tsy mety kosa zao misy fifanalam-baraka anio ary teny kely azo aminay ny vakijery satria ny fahitalavitra sy ny radio pirenenany mapita ny vantany ary tsy teny hoe zavatra betibe fa le hoe mizongozo ny toerana anankiray io aloatra eo ajany koa ny ahako fa tena hafa be ny andraisan'ny olona azy rehefa avy eo satria anao le androm-panjakana mahalala tsara zany ianao misy responsable logistique ao fa ny olona mieritreritra n'izany hoe hafa koa hoe misy mizongozo ny sezy io teny kely fa mandeha lavitra dikan'izany zany le hoe komaina azy ataony olona ka za zany hipetraka hoe aloha hipetraka fampitezana re satria nampanao gazety aza raha mihoatra ny teniteneniny tsika sy anao ny manana fahafahana am'teny ary mpanao gazety rehetra fa tsika kosa ve de andeha misy lalàna atao anatin'ny feny asa fanaova gazety sy ny hainy vakijery tsy isika no afaka hanao an'izany hoe antso anafanakorontanan'olona zany fa ny misy marina nylaza atsika atreo ihany zay zany raha fitorina mahakasika an'iny ka hoe teny atsipy amin'ny manam-panay na ho an'ny olona mpitondra satria ny anaran'izy de hoe anteny mera-pirenena dikan'izany zany ao no misolo ny vava ny vahoaka 3 tapitrisa nomeny vahoaka 3 tapitrisa fahefana ny solom-bava-bahoaka 3 manerana ny Madagasikara alohan'ny vola ary dia everina fa misolo tena azy amin'ny hevitra rehetrarehetra fa tsy hoe fifampiantsina na fifandranitana ao anatin'ilay androm-panjakana no aseho vahoaka zay le hoe lamba maloto na cuisine interne tokony tsy zay le mba takomany enatra fanakomana le izy ny adalan'ny hafa iomezana fa ny any tena tafindamba de le tafindamba ny tokony ho resahany eto zany na tonga atsika nametraka ny famakafakany iny
zay ny anakahiny a fa hiditra amin'ny faharoatsika marsial dia resahanao te TVM tatao ketra zay aloha amin'ny fiara kely zay mba hananan'ny olona sy ny sevoany zay ataontsika hoe somary nanaitra ny olona rehetrarehetra mihitsy ty zavatra ty ary betsaka mihitsy moa ny olona tena ny teny hoe fa vola ahoana nefa ny fiainana ato sy ny sisa zao a ary tonga tamin'ity resaka ray ty le izy marsial lazaina fa tamin'ny andro ny filoha teo aloha nefa nisininy zany aiza le profo anananareo nilaza nisiny zay tsy vazavazana iteny mafy teneny fa apetraka aloha aiza le profo tolo-dalàna natao na loi de finance mois d'octobre tamin'ny teo efa fitondrana izy zany efa tsy fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina intsony zany e oka zava ny resaka tolo-dalàna menanareo tao amin'ny assemblée tapahanareo sy ny sisa dia io le izy hoe ho ampiarina tamin'ny oktobra oktobra zany efa tsy fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina fa le problème ve zany dia hoe totofo vovoka foana asio écran noir asio zavatra tena manakona tsy saintsainana ntsony an'izany président Andry Rajoelina zany diso tanteraka le eritreritrareo diso vao maika mamirapiratra be ka eto itenenana no izy de zao zay no mafisina tsara ampiainy hoe tamin'ny oktobra efa tsy fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ntsony tompoko azafady donc zany aza ilika any amin'ny hafa ny zavatra eritreretinareo ka tsy voasaintsaina ny fomba natanterahana azy ary tadio fa fofombolo io marsial makarary ny ain'ny olona io ny zavatra tiako tenenina zany ao anatin'izany zavatra zany dia zao aza ilika ho ary le tsy fitiavana aza dia atao midomina be loatra ka ndeha anabado ny saim-bahoaka sy anavendrana amin'ny vahoaka tsy alalain'inona fa soa ihany izahay mpanao gazety mbola eto maaraka amin'ny vaovao tsara ny zavatra misy raha ny teneny iny ny DGI sy ny karazany dia niakapeo ny olona hoe fa ahoany ty satria zavatra tena tsy neritreretan'le zavatra tsy neritreretan'ny sain'le olona mihitsy zany ny zavatra misy atao moramora aloha le ananao marsial zavatra tsy neritreretan'ny sain'ny olona mihitsy zany ny zavatra misy tao anatin'le fitantanana sy tao anatin'le fitondrana dia ametraka fanontaniana mazava zany hoe iza ny diso le filohan'ny fanavozana ve samy mpiara-miasa aminy sa retsolom-bavam-bahoaka dia aiza misy an'le tena tsy tian'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy tian'le fitondrana teo aloha aiza amin'ireo etape ireo zavatra telo resahako eo dia zao le etape misy resahantsika tsara averiko ny mandeha tsy tamin'ny andro tsy fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ntsony nisy tamin'ny oktobra zany fa efa fitondrana fanavozana dia nandeha dia nandeha ny tolo-dalàna sekary ny loi de finance sy ny sisa dia io tonga amin'io resaka io dia saika fantatra zany hoe amin'ny latsinainy no avoaka zany le anan'izy io fa ny zavatra misy amin'izao fotoana indray aloha rehefa niakapeo ny olona dia nisy ny fanapahan-kevitra anraisina
de hoe ahemotra aloha diniana fa zao misy fanapahan-kevitra vao tamin'ny maraina fa mifoanana ny filoha amin'ny fanavozana mihitsy io resaka taksao aloha sy ny karazana io ny zavatra tiako ambara zany ao anatin'le izy tsy diso atsika tamin'ny famakafakana fa misavoritaka ambony ambany sabadidaka misabadidaka ny ao anatiny ry zareo ihany no mifamely fantsy ao anatin'le izy de io le izy fampotra eto anasinganako kely fotsiny sehatra anankiray iny hoe nandray mifanapahan-kevitra ny filohan'ny fanavozana ny président Mikael zany hoe ny foanan'le izy mbola mba mitoetra ao ihany le hoe fanahy mety mbola mba mitoetra ao koa le hoe fanahy masina hoe ny tsilo azy hoe tsy ao anatiny zany la raha-pahamenana zany satria zany mety efa tsinjona fa ho problème mangeza be zany nefa tsy au courant zany ary mety efa fatany fa hoe nataonareo ihany nge ny dedavinareo ampiarina de alao andraisako fanapahan-kevitra ho tsoahana tany io resaka nataonareo de ry zareo ihany nge manala an'le izy satria foanana zany le izy ry zareo saiky hampiatra an'le izy ry zareo fa misy le fomba fanoliana zay mety hoe enti nanaovana sakodipanina n'le olo-pirenena zany eo amin'le etra de hoe taminy de ivoan'le teny angamba tsoa mariniko fa mety ho zay hoe le fitondrana Andry Rajoelina mihitsy kosa ny teny efa tsy anina ampahafantariko eto mpiaino ajaina fa tsy fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ny nanao an'izay fa zareo ny nanao an'izay de ry zareo ihany io manapa-kevitra analan'le izy io ary ohatra ny tonga saina le filoha de nanapa-kevitra mbola nisy ary le hoe hodiniana mbola tsy ampiarina aloha fa hodiniana fa nandray fanapahan-kevitra moa zany le filoha hoe foanana le izy izay le teneniko hoe raha vao tsy fitiavana eto zao de apatsy ahivoko zao nge tsika samy matsiaro daholo ary tenin'ny filoha teo aloha mihitsy zany teny zany hoe misy ny fotoana tsy arovanareo ny teniko indray andro any fa tsy de zao tamin'izy ny kabary tamin'izany fotoana de io zao io zao tanteraka zao le raha vao tsy mifitiavana mihitsy an'le firenena sy le vahoaka no mandeha aloha de hoe satria ny fitiavana no lehibe indrindra ka eto moa tsika ataotsika hoe tsika tsy miditra amin'ny fiainana kristianina fa de hoe fantatra fotsiny hoe kristianina le mpitondra nanana ny fanapahan-keviny koa izy fa ny zavatra hita maso de ny sabadidaka ny savoritaka ny tao anatin'ny fandraisany fanapaha satria nahoana mba fetsy ihany koa aloha tsy hoe fetsy izy fa mba mailo izy hoe enjerany aminy rihatra de alao ny tena hoe amafilo azy ihany koa manana ny fanapahan-kevitra raisiny izy de nanana an'izay décision ngezabe zay hoe foanako ty fa tsy mety ohatran'izao fa nitatsy zay ny ziriziry nandeha tamin'le izy eo ny tena somary nampime ary mamilivily an'le resaka mba hatongavana an'le teny hoe mba hanadotona zany an'le olona hoe le fitondrana teo aloha mihitsy diso zao vaky-batsinana tsy fitondrana teo aloha mihitsy toy izy Marcel isorako anao ny teny fa raha soritako kely ny anao de tsy apiko fa nomba zany tovonana ihany ko rehefa miaino ny feom-bahoaka ny filoha ny fanavaozana PRRM isoranazy zany satria ho anahy de aveko eto foana le izy vox populi vox dei feom-bahoaka feon'Andriamanitra tsy isika no mahay na isika manana ny marina fa manapirova le mahazana bahoaka atsika fa makafakana ka tsy sanadiso atsika hoe zahay angeka solom-bava-bahoaka solon'le 3 tapitrisa maneho hevitra zana manamampatrika tsy manana fankalana ny PRRM tsy manana fankalana ny olona hoe atao hoe zay nitarika an'iny nanomboka 5 septambra ny GNZ de hoalako ve ny olona miara-monina amiko fa misy GNZ ohatra zany ka amina fitondram-panjakana sy ny fitantanandraha raha-panjakana na manamampatrika za kosa tena hiditra fa makafakana lalina ary mitodika any amina filohan'androm-panjakana ihany am'izao satria nisy tao anatin'ny tambazotra tserasera mihitsy ny mpanina
mialatsiny fa ny ama Patrika mahitsy ah ao anaty tambazotra zany azokafana amina cybercriminalité raha tsy misy zany na mamorona fizy mihitsy no miteny hoe io de nataony ny fitondram-panjakana teo aloha revo misy zavatra tsy mety ao anatin'ity fitondram-panjakana fanavaozany ity de le fitondrana teo aloha raha vao mety le izy a raha mety zao ny université mety nikanja mitafo mafinaritra manara-penitra mety miami ary lasa any atsimo zao mitokana lalana RN13 itokana atodrano anankitelo ny aifanitsy zany PRRM am'izao dia tana ny filohan'ny rajoelake zany na tiany PRRM na tsy tiany tsy misy kosa fa gagana hoe zavatra efa nybataina anga avany Dubai anga de tonga de bataina na avany a Frantsa de hoe tia misy todrano alefa ny Madagasikara de alefa entina amin'ny hélicoptère na entina amin'ny avion de eo tonga de apetraka de manaiky ah fa ny famatsim-bola am'izany ny lalako mana am'izany misy procédure be deabe manao appel d'offre zay vao manao dépouillement zay vao mametraka an'ilay orinasa tsy vita ao anatin'ny 8 volana zany na iteny hoe zay ao anatin'ny 7 volana de mavita mametraka an'izao zao tsy manakambo am'izany ny fitondrana am'izao na inona mahitsy be zay teny zay fa kosa ny sorana de hoe mametraka olanja lay hoe filambahoaka daholo ireo zavatra atao reo ka tokanatsika le izy satria makiaiasa ny entre parenthèse ny fitondrana teo aloha na ny famatsim-bola sy ny any nananatanterahana an'izany rehetrarehetra zany mazava ho azy zany tena tsaraina mifosotsy miangatra sy madio fa vita le asa de mazava ho azy zany miasa tam'le asa amin'ny vola fa tsy voahodikodina na nalefa taiza de tokanany ary isorana an'le PRRM am'izao fotoana kosa aloha anisan'ny teny izy hoe ny asa rehetra teo aloha de tohizana ary de io tokana voapirofo ary de isorana izy fa hoe voapirofo zany fa tsy voahodikodina amin'ny vola fa nahavitana ny asa fa izy moa zany no mitantana mazava ho azy izy ndray no mitokana an'le izy mazava be ny andohan'le vokatra rehetra zany tam'le fitondrana teo aloha inona zany no lazainareo akoatr'izay oka zavy ty resaky ty zay indrindra de za koa zao teny miresaka olona ny jirama isika mihitsy ny nidina tany andrekaleka namana Patrika isika mihitsy ny resaka tamin'ny ministry ny angovo teto zay mifandimby isika mihitsy mamoaka hoe ny ao anatin'ny jirama ihany no tompon'ny olana ao amin'ny jirama ary napetraka hoe ngiaroanao zany tsy fitondram-panjakana nanaraman'izany fa ny banque mondiale zay satria andefasa amin'ny banque mondiale famatsim-bola io ka fitantanana avy amin'ny banque mondiale nipetrahan'ilay teratany israeliana na Roanois teto fa nefa tsy maintsy manaraka an'izay tsika hoe tsy voatatanareo le jirama satria tena misy syndicat 9 efa nentsika tety tsika hoa tsy diso amin'ny famakafakana fa iverinao anatiny amin'ilay androm-panjakana mbola ao anatin'le teo ihany hoe rehefa lalana momba ny tony hoe fampiarana diditony namana Patrika mpampiatra nge ny teny Andriamatoa Rajo Elson Liva tale général mietra eo anivo ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-bola teti-bola inona zavatra zay ny hoe ho fiarovana ny tontolo iainana zay ny fanazavany tao fahitalavim-pirenena azo jerena zany mba tsy siny hoe enjehana ny cybercriminalité indray ny fitenenako fa za zany samyjory hoe nalefa zany ary tao anaty fahitalavim-pirenena hoe fiarovana ny tontolo iainana so de mba tokon'ilay reniranona ta plastika sady maloto no maimbo a etsy amin'ny mare masay etsy amin'ny akasina etsy amin'ny iny amin'ny lalan'ny poste iny no tokony hanadiovana tontolo iainana fa tsy any anatin'ny tomobile efa reraka ny avy zanana ny malagasy miasa mafy a tena miasa mafy ny malagasy so de mba tsy hitan'ny anteny miera-pirenena fa mifo amin'ny 4 maraina nge vao manena koa iny rangafa miomakomany vao manena koa io rangafa io makoma amin'ny 4 maraina ny tatsady efa ny tambarina ny amin'ny tamboly akoatra ny mandeha alina miasa mitondra sarety fa tsy hitan'zareo satria izy manana 4x4 tsy hitan'zareo satria izy mahazo carburant tsy hitan'zareo fa izy manana ofatrano tsy hitan'zareo fa izy mahazo vola ho amin'ny tamberin'ny appel téléphonique misy amin'izy ireo koa mampiasa transport eka de zany rindrany hoe ny tomobile tsy voakitika an'izany fa le tomobile fa konka reraka ary teny hoe kely mba hananana ndray io zany le hoe ny avoavo ihany aloha tsy teny emiko le izy hoe ny avo ihany ny tovonana de za eto zany ny teny hoe soa fa nahita ary soa fa nandreny feom-bahoaka izy satria matanjaka be ny vaovao mahakasika an'ity hoe TVM ty TVM anakoroa manko nain'ny olona
vazovazo to anaty tambazotra mala re mamanay ny bebe anay ozy ny TVM fe fahita lavy-pirenena fa ny an'olona TVM zao fa tsy zany tso fa hoe taxe sur les véhicules à moteur zany hoe ireo misy motera rehetra de niratra ny voamaso malagasy hoe angalana an'izany hatramin'ny telo etsy zany ianao de za zany tehitena zao namana lasa doubleko ny lozika an-javatra natao misy boky ngeza be amin'ny teny frantsay moa ny ankamaroany alefa amin'ny antemera-pirenena fa reo député atsika reo nge lozana mandehandeha député avy aty amin'ny faritra A district anankiray numéro 1 tonga any amin'ny district numéro 67 aloha tsy tonongo fa sy 20 ny district de dikan'izany lozana mandany fotoana misarika amin'ny vahoaka fa tsy mamaky an'ilay loi de finance ka misy tsy mahazo na tsy mamena misy tsy mahazo an'le teny koa alefa meloha andro meloha amin'ny fivorina de misy hoe aritara ny fahatongavan'ity loi de finance ity avy any ministère ny finance et budget de tsy voavaky zany izy fa de ndao soniavina fa lanina fa genety ao de avy eo de hoe iteny anareo hoe ny fitondrana teo aloha rehefa ny rentrez de voatoa hoe hitan'ny androny ranona fa revo LFI ano asoniavanareo volotakina any amin'ny posym-bahoaka de raha zay nafa fitondrana teo aloha aza miala andraikitra averiko intelo zay aza miala andraikitra araiza manilika satria nahoana ianareo nge solo mavam-bahoaka rehefa ainareo natsapa hoe tsy nety mbola tsy niteny eo amin'ny androm-panjakana sofa nisy ny PRRM zay nataoko hoe naenina n'lay vox zany nyteny teo hoe vox populi vox dei ny zavatra tiana tenena de hoe nandalo dingana be deabe vao tonga le tenena temera-pirenena mbola hoe avy eo mbola hoe rehefa eken'ny solo mavam-bahoaka zay vao makany amin'ny filoha-pirenena hosoniaviny rehefa vita le soni zay vao mivoaka ndrela to hoe décret d'application de am'izay le mivoaka loi zay ne le hoe loi inona ny navoaka tamin'iny azo vakiny tsy ao an'ny alohan'ny 5 septambra 5 de aza manilika andraikitra fa mpahay lalàna ange anao ary filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna nefa anao tsy mamaky lalàna de zay mahatonga anay miteny hoe aza miteny foana aza ilika ny vahoaka ny tsy miteny izy tsy miteny io ny tena mandinika namana mampatrika ary zay mahatonga atsika samy teny eto hoe satria le zavatra hitatsika sy iainatsika anaty vahoaka io avoakatsika ty tsika tsy mamorona ka ny teny tsotra nataoko ny zavatra misy eto amin'ny firenena rehefa hoe eo amin'ny fitondrana ny androm-panjakana anankiray izy am'izao tontolo zao tsy manaiky hoe ny PRRM na ny filohan'ny fanavaozana no mitatana Madagasikara tsika tsy miraharaha hoe misy reconnaissance internationale izy aloha ny eken'ny malagasy ho filoha eto filoha natolotra izy fa tsy filoha lambahoaka zay le mahatonga an'iny andray hafa ndray le hoe reconnaissance internationale ka rehefa miteny izy ninonino na androm-panjakana inona na amin'ny na gouvernementa ny ministera inona de tonga ho amin'ny foana satria izy novovonana idin'ny lohany varivary iny andrin'ny tafo de tsy maintsy mandalo ao amin'ny dolo hoe tena marina zany teny zany ary aleo manapa-kevitra isorako azy le fahasaina manapa-kevitra amin'ny zavatra sarotra satria raha am'izao oro zao vao tsika ne tao anaty fotoana herinandro koa tsika mivoy an'izay hevitra zay hoe ny olona efa andeha zao ny mikatona ny vary afaka 10 andro na manamampatarika satria 20 jona isa-taona mikatona raha vao tapitra ny 26 mikatona midiny ny lavabarim-bahoaka fa ny olona tsy maintsy mivaribary reny mivaribary hitatsika reny dika zany ho avy eo am'izay ny adidy rehetrarehetra any amin'ny fiangonana sekoly ny fiarahamonina ny fanjakana sy ny sisa ny ateriko alao amin'ny fomba mpanao malagasy de lany vola avy eo de anala fanadinana BPC CP baka de apiditra mpianatra tsy misy tsony kitapom-bola ka ny sainany zany ny filohan'ny repoblika ary netaniny zany le fanapa-kevitra zany ka ataoko hoe mavesatra ny any teny ary ny aleoko vandany maso zay vandany vo hoe tsy netiny nataonareo tao amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna nanao sininy LFI ny fampiarana TVM na hoe taxe sur le véhicule à moteur iny ninona ho lazainareo tsy netiny nataonareo ary sofa nisy PRRM niariny vahoaka hoe tena tsy nety fa mandinia manaraka aza varina mandeha mitety miazakazaka any amin'ny district an'olona ka io amin'ny problème de zay Martial misy fifandiran-kevitra tsy mitovy ao anatin'le izy samy te izaozao daholo de lasa rakana ohatra lehibe anandrom-panjakana anankiray anao na tompona andraikitra goavana anankiray tokony rindran-damina erahana mitatana ao anatin'le izy ny tokony jerena fa tsy manao mizana mitsindrinila sanatry mivava de any amin'ny tsy mivoto manaytaina ozy fitenena ka io zao le fanjakana miteny de vahoaka io resahako fanjakana io tsy zakanareo vavan'ireo vahoaka io
ary eo to de mahavery ny crédibilité tanteraka amin'ny mahasolom-bava-mbahoaka anareo ao tena tsoroko zany mahitsy be zany satria nahoana raha misy mpivarotra anankiray manana fiara zany mpandrara anankiray manana fiara miasa efa mandopa tanteny izy efa raha tsika angamana alefeto daholo ny interview an'olona nitetezina tetsy teroa mahakasika an'io de ngamba fa efa nataoko hoe ampy zay fanazavana be da be zay nentina fa teny na de ny hoe mamaky fotsiny any amin'ny tambazotra any de efa tena somary manahirana ka ozy za hoe aloha mba saintsaina tokoa ny zavatra rehetra manaraka fa eto koa mitovy martial moa mamerina fisaorana an'le PRRM zany satria nahoana saika voafandrika tao anatiny io koa izy ary eo vao tena tantara be tsy fakahitana ao anatin'le izy raha sanatry mivava fa aika so ihany hoe tsika moa misy mahakristiana tsika mbola eo fanahy masina sy ny Andriamanitra mitsilo ny sain'ny olona tsiray io koa moa samy manana fanahy masina ampiasainy ozy fitenenana zay samy mitsilo ny sain'ny olona tsirairay avy eo ka de zay le izy fa ny zavatra tena hoe tiana tsindrina aza sarotina le izy satria efa sarotra manjoatsika ary efa mafy mahazo amin'ny firenentsika amin'izao fotoana de ozy za hoe aza sarotina tsony fa ny zavatra vahaolana ny tena mamay raha ohatra ka somary manahirana anareo ao anaty de zao tsy haiko mety azo atao ve za fantaniana mipetraka hoe hiazaka zao ihany le fifidianana de tsy manina le fasoloha fotoana raha zay tena any mba hivoana amin'ny olona satria lasa efa manomboka famingapingana zareo ao anatiny ao de lasa tsy hita de le olona zany no apetraka ho verepera etsero hoe marina ngeny tenin'ny pasteur Mariol filohan'ny GFFM iny hoe verepera ozy le vahoaka de verepera koa ohatran'izao hoe aizy de zay zany amafisinay eto fa tsy tamin'ny andron'ny filoha teo aloha fa tamin'ny oktobra ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana no nisiny io zavatra io nareo ihany nanala an'io nareo nanao andraiky ny anteny mera-pirenena anteny mera-pirenena tsy nety ngavana tsy nety na de natao ary ny filoha teo aloha talohan'ny elany mbola niteny hoe ravaniny andaminan'andre mandeha zavatra misy zay de zay anjaranareo ka de io le izy zany de vaky batsinana foana ny zavatra rehetrarehetra misy ao anatin'le izy ka de zay le izy de averiko fitiniko ihany le mandeha hoe ny fotodrafitrasa rehetrarehetra mbola isorako ihany koa le PRRM satria ny teny hoe fotodrafitrasa rehetra natao de tsy maintsy tohizana ary atsaraina trany araky ny tokony ho izy manaiky zany ny fitondrana izy ny PRRM manaiky zany ny fitondrana amin'izao fotoana fa tamin'ny andron'ny filoha teo aloha no nisiny ny vokatra rehetrarehetra nanamboarana de justifie tsara izy amin'izao fotoana zao vita le asa mety de tokanana tsy mialina amin'ny fitokananareo azy mihitsy zahay tsy maninona fa asa natao aso ho an'ny firenena so ho an'ny vahoaka so an'ny taranaka faramandimby iny tompoko tsy olana mihitsy zany fa de zay fitohizan-draharaha continuité de l'État. Zéro 34 07 09 88 034 07 034 07 009 88 nani 032 91 901 20 032 91 901 20 reo no larana idiratsika zany ao anatin'ny antso raha isy navetrany ny antso voalohany meraba tompoko sotra betsaka namana Patrika nanome fitenenana namana onjany aina avy aty Fandrina ihany nenay moa zany tena ambara namana mam Patrika dia izao efa tamin'ny fitondrana teo aloha io filohan'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana io no afa manao teny-bositra rainy teny rainy ny fandraisanay an'irainy zareo moa taloha ny lazany filoha aloha hoe fitondrana t'izao fa zay tsy tehitona an'izay agnarana zay mako fa teny-bositra misy rainy teny rainy teny tsy mendrika rainy tsy mendrika na filohan'ny anteny mera-pirenena rainy raha zareo arangamba zany narahina amin'ny lalàna rohatra hoe mivanga lava teo amin'ny anteny mera-pirenena teo io rangahy filohan'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana io efa tsy filohan'ny anteny mera-pirenena mihitsy io sady zao le filohan'ny fanavaozany anie ny laza tamin'ny voalohany fa hoe ravainy io anteny mera-pirenena io
dia ny filoham-pirenena fidinay koa nilaza ho ravaina io zany safoe fa sahala hoe fitondrana tsy ara-dalàna io ny fahalalànay vahoaka no anteny miera-pirenena io no mahatonga azy mikiteniteny foagna ohatran'ray tsy fantany misy le olona ny vahoaka ny olona miaraka amin'le olona lazainao fa mpanohitra mandrakizay sody ianao no mpanohitra mandrakizay na sody tsy hipetraka eto amin'ity fireneny ity ianao aorindrinao fa tenenina eto aminao androany zay dia ao ambadika n'igny mpoloha lazainao ho foloha mpanohitra mandrakizay igny alao fantatrao tsara zao manongilasy forosary ianao fa so de mangala bato fa hitanay aneny fametrapetrahana an'io sefipokotany tendrena sy ny tarin'io ho baikibaikon'io amin'ny alala ho baikibaikon'io rehefa tonga ny fifidianany fa zay tsy agnaika zay tsy olona dalana metraka ny safidinay ka safidinay fotsy avadika anao maity tsy sony zany am'izao fotoana zao ary ny olona samy nianatra ary zao koa zay koa tsy magnaiky raha ohatra ka ataonareo vato mikitokatokana le vato fa tsy bilete inika zay efa mahay an'izany zay na de tsy nianatra ary efa hainy vahoaka zany atao bilete inika ihany io fa zay efa nahita tamin'ny 2006 hoa vaton'olo tokana ny teo ambony latabatra de hoe premier tour de vita zany nanany premier tour an'le olona tondra tamin'ny 2006 tonga de tsorika hoe nany an'ny foloha Ravalomagnana zany de nareo mitakitaky hetra koa am'izao fotoana zao mitaky hetra ambony be nefa ny hetra foanareo fotsiny amin'ny Ravalomagnana any fa hoana raha takinareo le hetra zay voasokafanareo le orinasany fa tsy mety zany de ny olona sasany nefa sandosandohinareo hoe mangala ny volan'ny firenena nefa le volan'ny firenena raha totra zarazaranareo tabombo fotsiny rehefa ataony fandiniena volam-bahoaka nahoana no avelanareo antsavona fotsiny amin'ny Ravalomagnana any zay tsy magnaiky an'izany zay mbola hisarananareo koa zay ao afara mareo manko ny miadanadana eo amin'io fitondrana io ry folohan'ny anteny miera-pirenena de mikiteniteny foagna sy sahisahy miteny tsy mandinika an'le vahoaka ao afara sotra tompoko zao nabetsaka ianao de mankasitraka andrasantsika ny antso manaraka raha efa misy 034 07 009 88 032 91 901 20 reo no larana idiratsika zany eny tompo miaraba toko atao moramora le radio mampatrika tena sotra n'Andriamanitra aloha mba nieno feom-bahoaka ihany izy tamity izy aloha le miteny de avaiza zafady iza le miteny de avaiza amin'ny ora farany zareo amin'ny resaka taxi andraso aloha iza de avaiza zafady allo iza de avaiza zafady sany anarako madame Fanjeko isotrika andro vaovao eny tompo de nenay zany teninay de mba lo hoe kony eno feom-bahoaka ihany zareo de koa misy fitsarana le mahay be ty zany tena tsy miendrika ho azy mihitsy le ministra zany tena mariny ty tena mirefarefa amin'ny tany mihitsy ny toesainany reny ve ny vavanao nefa nenao olona mba mena toerana ohatran'io ihany tsy mety mihitsy mampatrika de zao makahery foloatika na isaona betsaka ianao de eny tompo lasatsika ny antso manaraka raha efa misy eny tompoko miarabanao tompoko miraba tompoko eny tompoko manao hoe monsieur Mami Patricia monsieur Marshall madame Lydia Patrazakana Baibombo Rarankorom kopa tanana ho anareo any atsianaka rehetra eny tompoko kopa tanana ena bravo magnano amin'ny fianareo saka kely amin'ny fianam-pirenena kely nidirako ay mbola tsy niady sur 24 heures kosa de fa bravo mahafinaritra zany namako votsika enteny maraina hita tamin'ny radio rava zay hoe gaga manko fanafantatra ny fianam-pirenena teto zareo virsy rano ary ny olana tsy andro eo ny eritaka andeha morsian'olona mihetra tindray volana zay koa manontany kely vahoaka malagasy fa zareo raha ohatra ka aka vahoaka malagasy zany hoe forsiana anatin'ny ray volana no mihetra mopapana zay koa
fana tomobile fatrana iny azara ny olona mbola mitazona tomobile tranaina zany mbola magojagoja fananana ngeny nanana an'ireny tomobile tranaina reny tsy fananan'le olona mba tian'le olona mba solo tomobile zany ny exemple kely a hoe taxi 4 reny zao fatranaina reny sidiny amin'olona ny mpiasa reny taxi 4 reny ame ohatra kely fotsiny a hoe maotra vola ohatrina zao reny taxi reny anatin'ilay andro tsy azara reny ohatra ka mandeha tsy paraparivan'ny andro tsy dimy arivo sy ray andro roa alina ny entiny mody any an-trano nefa hiatralainao amin'le tomobile naina pampana manetsiny fa tsy hoe amandrivony mbo mbo raha be zany miexista be zany zavatra ataony zareo zany tsy mitandanja mihitsy le zavatra ampidirin'le olona amin'le tomobile tranaina tsy hoe apisisany na hoe miliara na 2 miliara vola kely 5 ray alina ny entiny mody tokantrano ny entiny mody amin'ny vady aman-janany de iny mbe angalanao hetra tonga de amosianao hoe tsy maintsy mandoa an'ina rehefa de tsy mandoa asana tomobile rehetra mandeha tsy ohatra tena ty ambanivohitra ty zao tera ibota camion tena ty raha ohatra ka tena miasa ty de ahoana zany ivezivezy zany reny an'le amatsona na vary any andrevona any amin'ny faritany mamisy fa soratra zany zareo mba miverin-dalana mba nieno any feno-bahoaka tompokiny any hoaly tamin'ny zavatra io ela kely ny amin'iny iditra kely amin'le vidim-bary tokony hiatrisan-jareo andraiky sa ohatra le vidim-bary ny tantà fa tena mora be le vidim-bary fa sao koa de iandry an'le tantà hijerina zay le tantà amin'le zavatra misy eo de koa ndray fanapaha-kevitra fa din'izao koa de mba jereo le vidim-bary ny tantà aty Badrazana. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko lasantsika raha efa misy ny antso manaraka miraba tompoko manahoana mampatrika miraba tompoko eny tompoko za zany nabavy teo aloha revena Badrazana iny tena marina zavatra teneny reny satria le presidente malagasy le tena tsy mety ina matena izy sao ade omaly de misy olona resaka tako mamboatako by any amin'ny commune da tamin'arivo io an'le commune de le commune zany anao karapanondro le olona de tsy ozy le olona le amin'ny commune ty anina ty fa mameza kely anao ay fondra farankana zany milaza teo aloha hoe foanana ny kolikoly nefa nareo mbola manao kolikoly any aoka reto tondra tena marina faharoa momba an'ireto tompotrano zany manofa trano tsy isaky ny 5 taona ve topoko ny fahasolotana hofatrano fa agnaty taona nareo de manasonitra hofatrano ngamba tsy mety zany satria manana roatra an'le fitondrana am'izao nareo manana roatra fitondrana de manana roatra koa nareo oka re tompoko mba tsy hanaroatra ny madinika na fitondrana efa manao ny ataony na tompotrano ray mbola manao ny ataonareo nanaroatra an'le madinika mba aiza le ho avy tenena am'izany fahatelo momba ny taxi moto tobi mandoetra io aneo zavatra fa kilalao maloto tena marina tena maloto satria mahatonga nampena izay misy mpitondra teo aloha za tsy hitonona an'le firenena teo aloha satria izy zany mamerim-bola nanan'ireo izy de preseny reto ambany reto mamerina ny volany aiza mono hoe etra ny kataty avy ao satria amerina ny volana izy zany ngamba fantatsika vahoaka malagasy zany fitondrano zany olona teo aloha zany tsy filoha Andravelo zany fatao fa za zany ty mitety am'ireo mpitondra reo
rehefa tsy vitanareo le vahoaka de aleo miala mora fa tsy mety aminareo le mitondra nyty Madagasikara ty satria vahoaka fa mankirifiry na hoanina nareo mbola piretinareo koa le vahoaka madinika surtout mivarotra madinika amoron-dalana angalanareo zany misitinareo atao fa efatra de mpivarotra mandanja balansa reto tena mangala gaty reo satria alainareo le zanany anankiray tsy haiko nareo miremarika tsara fa misy vakotsefany de miary misy zanany anankiray iny de le zanany anankiray le kelikely iny asorinareo zay le fiaina hoe fiainana maloto fotina manao ny ataony varotra koa manao ny ataony tsy haiko fa de antaratsika voaka malagasy mandinika hoe mety hoe raha ty sa tsy mety teo mako anieny radio tamin'ny maraina tamin'ny radio hafa tsy ray aman-dreny anankiray fa tena manirasira le fizana teo aloha hoe ohatra notsy ninona zany le voay kely reo tonga de tiako le resaka kely zany nanao zay vetany izy teto Madagasikara ary rehefa niteny izy ame ray taona aho hitondrako ny firenena fa rehefa tsy vita koa tonga de aleoko miala iny moa nareo zay zetany hoe de ahonganay anao de nahonganareo zao de miala de aiza voanareo zao nanareo zay zeta de tsara tota mampatrika ia isoana betsaka ianao de makasitraka tompoko kasitsika ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko namana mam Patrick ia ino afirongony afadia tsirabe makasitraka zato isanjato ny famara nataonareo namana mam Patrick ary de tena matsapa afadia tsirabe aty fa de tena mampalotretsain'ireo amin'ny antemera-pirenenareo satria manapakapaka zavatra tsy mandeha amin'ny silony makatery ny firongony ray manontolo fa mbola ho avy eo filohatsika taona mahatety azy de makasitraka mampatrika mazotoa fandaharatsika ao kazafa sotra tompoko soana betsaka ianao de makasitraka tompoko andrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko allo miraba tompoko miraba tompoko Patrick RNP avy aty Vaty any eny tompoko sotra amin'ny TRRM zany aloha tamin'ny fihemorany tamin'ny resaka TVM nefa aoka koa ianareo amin'ny fanoherana zao fitondrana zao mba tsy anakiana be fa tamin'ny foana mba sosokevitra alefa firenena le resahana sotra tompoko ia isorana betsaka ianao de makasitraka andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 14 eny tompoko miraba tompoko miarabanao namana Patrick de miaraba Marshal eny tompoko tena fitondrany tinga ho asaky mandeha aro tantara fa izy rehetra ao nge rehefa mitenika raharay miteneny fa mifanipaka ohatran'iny nandeha zao le raha deputé arivo ma de miteny le ministre de avy eo ny ariafanina milaza mbola tsy tonga ty de miteny re le deputé akiray hoe mbola edy afany anana fa tsy misy izany de miteny re le ary amin'ny ACC na nisy fanamarana nataon'ny ACC momba niny le nataon'le ministre fitsara de io zay manao an'ile etraetra TVM ary eo ve amin'ny mitondra firetra mifampiresaka aloha ve mifandinika vao mamoaka an'le di ka izao mifoanan'ny TRM moa le alina zany TVM sotra fa za manana fa mety misy zavatra an'io ary mitandrema fa mety ny efa loatra tsisy ataony hoe mety ao asotro vavy kely eny efa avy efatra eny anoloana eny za manana mihitsy fa modipoanana io fa misy fa satria le fitondrana mihitsy nefa tsy mandeha mivelony fitondrana efa tsy mandeha io ny ataon'le efa niteneny fa io ravana de avetso ny ravana ndraiky io manapanapaka zany ailika any am'le mpitondra teo aloha le gazety ray moa zasy ny anarany de hoe no tsapandrona tsiky ko tsara mbola
hoe hoditra le mpitondra teo aloha kon mbola nanovana fanambarana hoe amdia io tsy maintsy atao ty hitondrany efa tsy maintsy am'izay loany ka ny tokony saina fa zaho a mamahana fa misy zavatra fa asony de reo ny etra sikisa ataon'io fa ina iny aloha raha diso ny tena fode ny teniko arina fa zany tena fa de lasa mitsonitra avokely reny na fa teny ray izy avy eo sotra sika radio vivady sotra tena ia isorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko andrasantsika ny antso manaraka eny tompoko miraba tompoko misotra be tompoko a nanomeanay a fitenenana razaanja marontsety lohana ny fitenenenana foana ataon'ny tompony rekisany am'izao fitondrana zao a tahaka ny nataony filohan'ny anteny mera ny hoe mpanohitra mandrakizay ny vice président ny assemblée fafito dia Andriamanitra ny mampiteniteny foana azy io Andriamanitra sy avelany marina tsy iseho manko ny zavatra zay nafeniny de nasehon'Andriamanitra izy io de miteniteny foana mba ny boka malagasy andinika tsara fa voafitaka tam'izany fanavozana zany a ny vahoaka malagasy matoany misy ny volandrazana hoe azafany madinika kely eo zafady a satria manam-pahendrena ny vahoaka ny razambeny malagasy ny eo volana hoe aza tositosiky ny omby boky a fa tsy fantatra azy izy io atsika zao voan'ny ny fitaka nataony mpanao politika io izy miteniteny foana ny sasany misambosambotra olona fotsiny ny sasany Andriamanitra no mampiseho Andriamanitra mampiseho an'io mba vahoaka malagasy andinika tsara tsy eritretina ny olona tokony apetraka ho reny tantana ny ty firenena ty tsy hitondra azy ary ampty firenena iny de oka tsika malagasy mandinika tsara manoloana ny zava-misy ankehitry ataony zao fitondrana fanavozany zao a fa fandinia apetraka Andriamanitra mba andinitena tsika vahoaka malagasy vao manapaka sy mametraka ny satsika am'te olona tokony apita hitantana osany ty firenena ty misaotra tompoko sorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndrasantsika ny antso manaraka 032 91 920 034 07 009 88 eny tompoko miraba tompoko manala namana mampatrika namana tolavidany namana marikaly le miato moa zany avadia tanambe aparaparabola eny tompoko avadia tanambe aparaparabola le miato a iainy eny tompoko misy fomba fiteny ty aminay ty hoe io fitondrana io mbola tena zao zany tena mirary namana mampatrika de alatsiny esina fa tena mirary andeo azo draza indrindra fa io panina io mbola ho azondrano panina tena ty aminay ty zany panina hoe azondrano mbola ho azondrano ihany manana namana mampatrika namana mamarsy alina panina ho azondraza arina moa zany rary anao za panina mba azo raha ino tena ty amin'ny nakamisana hoe azo raha mbola ho azondrano zay namana mampatrika sona petraka anareo isorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 91 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko allo eny tompoko allo tseny mihitsy ianao allo lavitra be zay anao vo eny tompoko miraba tompoko diso tompoko afaty pesapesa eny tompoko varsambay za tsy mihitsy hoe nemitra fanapahankeviny ny kolonely fa
Patrika kopa-kisasahany io ahoana ianao ve olona filoha dia tsy halala ny fanapahan-kevitra raisiny eo ambany fa kopa-kisasahana le izy a dia nitsefitra satria fanapahan-kevitra tandrametaka tsy voahevitra fa io zavatra io koa nefa karana ny eo ambadika io satria reo aneo a bakeo ny karana sary miteny an'izany eto miteny an'izany foana eto karana no bakeo karana manolo-saina an'ireo dia miteny ny karana aza ampiasaina tsony le tôbilina ratsy fa azy loha reo a didy tôbilina aty aminay tombontsoan'ny karana zany no tadiavin'ireo ka samia mieritreritra tsika vahoaka malagasy rehefa tonga ny fifidianana mahakasika ny teny fiteny iny tsy voandremandry no niteniteny fahatany fa efa isaka miteny eo iny a dia miteniteny foana fa ny zavatra tsy fatany iza moa maro olona ao an-damosina président mila vontsy filobera ve fa izy iteny aza adiny fiteny fa ny olona pomba ny président Rajoelina ne ao an-damosina mila vontsy filobera fa ny anazy le ao Tsimbazaza fieritreretiny hoe ohatra n'ilay ringana zido tsy manao zido tsy le anao fiteny fa ao amin'ny antenimieram-pirenena zany hoe tokony ianao zany no modely eo amin'ny resaka fitenenana nefa ianao ndraiky no miteniteny foana ka io avy ny fitanany dia hita eo zay mpanohatra mandrakizay na mila vontsy filobera fa eto aloha makasikanao andriamatoa mila vontsy filobera satria ianao tsy mivadika tamin'ny Flo Rajoelina sy ireo député zay miaraka aminao tadidi ny vahoaka na rehefa tsy mivadika tamin'ny vahoaka ihany koa efa kilany a misy teo ny fitsarana manao zay apotika ny président Rajoelina nefa ny a manao ganagana ny tetikasany tratra mandrana tsy anina tsy azo satria mahaziny amin'ny vahoaka foana isak'izay fanapahan-kevitra ny antony mopiteny le pomba président Rajoelina mba hampatanjatanjaka an'le teniny dia disiko azy raha tsika mahita fa arakaraka ny amin'ny teny président Rajoelina ho avy maika mampijoro mipomba azy ary fitondrana fanavozana io a tokony mandray fanapahan-kevitra dia alefalefa fahatany tena marina misy ny tenen'le namanany amin'ny 67 hoe parler vao réfléchir nefa ny alohan'ny tenenana tokony andinika tsara eto tsy misy fankalana fa zava-misy a no tenenina mitsefitra indray zany iny aloha dia fanapahan-kevitra tamin'ny sakaetra ka samitsika mandinika ahoana tokoa moa vahoaka efa sahirana amin'ny fampidirana mpianatra mitsena mikorotana avam-bola irahantsika mahita fampidirana mpianatra ho avy ahoana mbola tampiasaranao eto sy mba mieritrereta ary fanavoasana fa hatreto aloha naneny tongo-tamantanana ho aza mahita olona be dia be teny amin'ny 13 mai ray tanàna aminay teny firaisana fahaefatra fa maneny tongo-tamantanana mety zao no mifanarahana ka ho avy io fifidianana io a dia samy mieritreritra todika manokana amin'ny FFKM oka ianareo a tsy ho rebireben'ireo mpanao politika reo fa ianareo no nametrahana le izy a dia ataovy mazava ny andrasanay a fikeonantom-pirenena andraisan'ny anjara ny andrasanay a fifidianana andraisan'ny anjara fa efa dodina sy maika ny firovany tompoko a io mpanohatra mandrakizay so nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko le resaka politika sy fiainan'ny firenena ohatra zao le tsy voazao no niteniteny foana fa aloha efa nangataka anao resiray amin'ny président Rajoelina hoy taloha izy aloha dia avaiza le miantso foana dia tsy haiko fanavozana dia iza le miantso dia avy aiza tompoko azafady teny izy dia tapaka nampatsevina foana rehefa miantso sika dia miteny hoe miteny an'le anarana dia avaiza ny toerana misy atsika eny tompoko miaraba tompoko miaraba misy Patrika eny tompoko misy dimy avy aty ampomanam-bola le miantso eny tompoko ny anahy zany tiako tenenina momba le raharam-pirenena ty a lafa mivorivory be ry raharam-pirenena tsy tatony efa nanazy fa mitranga miembotra ohatra le mirazany ikiny satria mbetika ho tanterahana mbetika tsy tanterahana le sainam-pirenena amin'io a efa mifaviritaka dia titanazy zay fananazy ny vahoaka efa izy
fary raha ara-tsosialy ny économie dia na zany mba sosikevitra na amin'ny andriamantarem hoe aloha mba dinihana tsara fanapahan-kevitra raisina mba ahafahana manitsy ny zavatra taloha satria izany ny etaetan'ny vahoaka hoe ny andova dia mba isin'le fiana tena izy eto Madagasikara dia aloha mba tena andeha amin'ny rary andeha amin'ny hidiny azy zavatra tokony atao dia andeha amin'ny fahamarina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra fa ratsy zany tsika rehetra isavoritaka ambony ambany eto zay fa makasitraka misy Patrika sy misy ia isaorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko eny tompoko miarabanao tompoko ihany miraba tompoko faly avaty atosy eny tompoko ny ahy zany mba fanontaniana anao fitako hoe amin'ny lehibe amin'ny vondomaity hoe manahoana moa ny position anao amin'izao satria anao amin'ny anakabe raha voakitry ny ta sa ianao efa nahazo toerana dia mamitsaka da ihany fa dia misaotra betsaka tompoko isaorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndraisantsika ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko allo miarahaba mamy Patrika amena miarahaba Martial tatikôty eny tompoko ala tsy dia mirolo ety ambolony fa misy vaovao resako eto tamalako zavasty no ny teny dia mangataka raha mba azo atao mba anazava kelikely zavaiko aloha fa raha mba azonareo atao alalanareo sehinonareo le tena marina ny teny afaka raha miaino miankina ray mandeha ny ara-panahy kilenteny tamin'ny alina ity fantatry mety misy mafantatra zao hoe ny katolika miaino zany nalala tsara tsy fantatry hoe misy nareo amin'ny bibana zava-kitako telo zany no etiko eto epony tsara mifoky no teny satria sady zavatra namena mpitangam-bolo mampalahelo dia zavatra mihitsy eto amin'ny firenena raha ny teny le ray mandeha ny ara-panahy io fa ny teniteto mantsy mba le niteneniny hoe no atao premier ministre i raha matoa ministre toro tsy tokoko anarana tonga efa nytenezay fantatrinareo tsara ngambany dia manarak'izany ny teny izy tamin'ny maly mba mangataka ny mpiaino rehetrarehetra ny iokazava mba hiaino izany koa ozy izy hoe ity fitondrany teo izy dia fitondrana dolamboty ozy izy ary ny mpitondra rehetrarehetra nany teo aloha ary fitondrana vetaveta ozy izy mialatsiny amin'ny teny koa fa teniny zany fa famorona na hoe zany nalvarasy fa tsy mety dia ialako tsiny taiko eto le teny ity ozy izy zavatra manao fitondrana tsy mety gadolina ny ataon'ireo olona mpitondrareo fa resaka seza resaka volinahitra tenana devoly mamenatra be ny zany raha ohatra olo-mpanjakana ohatran'ireny io izy manao fomba fiteny zany mba tokony andimotena seritreritra ihany fa andimatoa PRRM moa ny tenene olon'Andriamanitra ianao olovidin'Andriamanitra ianao mahaiza tsara ianao jery ny entinao fa satria manala baraka sy mamety za moa efa piroteny zany koa amin'ny andriamatoa PRRM iny hoe maha-olon'Andriamanitra anao dia hoe tsara le vahoaka fa ianao ngery eo anao ny porotakody aminao hoe ka tiako teneny mangataka fa PDB lava be le izy tsy voateniko eto fa satria telo ny zavatra tiako teneny eto dia ngady mamy Patrika sy Martial nareo mivavy mba miaino amin'ny valoalina amin'ny folo sasany avy satria rehefa larobia amin'ny valoalina no teny dia rehefa lahady izy mamerina amin'ny folo sasany alina aoriana ny vavahady taona dia mamoaka eo izy dia ho hitanareo hoe ahoana fa tena entitra be ary tena mamena efa ny teny koa mantsy ny ray aman-dreny ny ara-panahy io hoe eo nakefatra general miaraka amin'ny PRRN reo efa nandeha tany amin'ny tany nangataka no ny anaran'ilay olona mihitsy nangataka no sady mitady hevitra tany aminy efa nyteny hoe io izy fiainana devoly ny zany io satria framason tonga teto
naresa dekret tsika natongavan'ireny tety efa nareo olona mpitondra tsisy nefa nde tamin'ireo framasona mpitondra fivavahana fa zao izy izy a raha tsy misy roainy de voly amin'ny fireneny ity de mibebay anabebaka tsika mivavaka tsika ho amin'ny fireneny fa raha tsy misy izy vita ozy vivinareo anatin'ny fireneny io tsy ho tanteraka rehetra zay tsainany de voly zay zavatra nyteneny tamin'ny tsisy ray volana nytenenako an'izany tena de manarak'izay avony amin'iny fa mangataka anareo hoe mba ianoia amin'ny lahady a amin'ny foko sasany alina no any faharoa manarak'izany momba nyty le resaka TVM ity amin'ny saiko eritserito fahalalana azy de zao misy ny olona zay nananao an'io hoe anaovana an'io fandoavana entana sy ny karazany de satria ararotina ty fitondrany tikatra satria mbola tsy fateza ary tsy ofolo io koa no bolidanina eo fa mbola teteza mity na mateteza mity azy de manao zay anangonana volan'olona mbonana izy satria irotaka ofolofoeny zay olona manao io fahalalako azy de hoentina anaovana propaganda satria lainga daholo reny teny hoe andoavana hetre anamboarana zavatra hoe andoavana karama fanjakana sy ny karazany sy ny rehetrarehetra azy teny reny za aloha tsy mino am'izany ohatrany natao hoe maina katenina daholo nareo de mila matampiafanjakana dadany sasany tafotoanandro hatramin'izao ty taloha zany aza manaiky mihitsy nareo re olona zay sangatako me satria hoe nahemitra indray mantsy amin'ny décembre sotan'andriamanitra aloha andriamatopererenina de nohon'andriamanitra marina izy araka teo de tatika marina kosa zany fa miaina izy fa de anjanona aloha le izy ia isorana betsaka ianao de makasitraka eny tompoko miaraba tompoko raha mpitiavana mampatry e tompoko raha masala sarato madinika Kele zafady apetipetaka kely radio fa titeny mihitsy atao moramora le radio anao ny resaka TVM nisiko anasina voalohany indrindra aloha araka le famakafakana sy vaovao nentinareo mirahalahy teo fa tena nolavina na nifoanany PRRM resaka taxe le véhicule moto à moteur de misy hoe tsara fa miaino zany le PRRM miain'ny feon'ny vahoaka izy de mandanjalana de mahita hoe fanapahan-kevitra toerenana le izy na de natao aza hoe fanolanidy zareo mpisolom-vahoaka zareo mpisolom-vavan'ny vahoaka moa zany de farak'le nolazaiko iny hoe vava mihinana de manafatra am'izay azo de mangorona zay azo amboronina fa ny vahoaka sisy efa misy fanapahan-kevitra rere avy any amin'le PRRM vao mody mezakasaka le fanina hoe andehanao tinadinianao fa tsy mety lalàna io nefa izy indra nefa tena nanitsikitsika makasika an'io ary efa nisy resaka aza hoe hosaviana zay olona mpona olona tsy anatanteraka ny fandoavana niny fa voanahy zany le zavatra misy eto amin'ny firenentsika de tsotra aloha misaotra an'le PRRM sambany mba nahita fanapahan-kevitra hoe misatisfaire-ny vahoaka nataon'ny PRRM hevitra zay zako azy fa taorana izy satria rehefa misy zavatra de isorana rehefa misy ny tsy mety keraina de manolotra sosikevitra na manolotra vahaolana ka asa indray moa zany zao hoe inona no tenen'le ranadavy any bypass izay nilaza fa izy ny tena mahay ny momban'ny resaka etra hoe ny atao hoe etra de zao itetezany an'ity onjam-peratra mihitsy moa ohatrany de fa hoe tena miendrana tsy malala ninina mihitsy ty vahoaka malagasy ty fa izy tena azo lazainay tena tapifahaizana izy moa efa fantatra fa manafosa de manipototra akondro an'le fitondrana iny mba
mba ahafahan'ny dadatry zareo tatramoramora ao amin'ny côte de popularité amin'ny fifidianana motady nefany a diso kely de diso fera inona indray no olazaina le PRRM ve tsy mahay sa le PRRM mivedrana noho izy a satria izy de nilaza mihitsy fa tsy maintsy izy fanapa-kevitra ho raisina nge manan'io fanomboana fotsiny io fa tsy maintsy ho tanterahana io de izy zavatra hiaraka amin'io aoriana kely ao zany hoe le mesure d'accompagnement zany aoriana foana docteur après la mort foana ho andry zareo abeny bypass eny de ny mitsiterany fomban'ny présidenta sy présidenta Rajoelina ny atao litaneraky ty onjam-peratra rehetra ty asa iny olazaina zao a satria le PRRM mihitsy a foana n'lay lalàna fa izao izany mba miangavy anao PRRM na efa mbanany ray fanapa-kevitra ampahendrena ihany ianao mijery vahoaka de toany fanapa-kevitra ao ivereny koa le teny nataonao teny amin'ny voany ianao nandeha teny amin'le tolona nataonareo hoe hofoanana ny antenimera-pirenena ny ACC ny ACG ny seny indrindrindrindra ihany koa ty seny sio azo teny alefa sy vola fa ikarakara fidanana sy ny sisa ty nefa ianao olona corrompu koa ianao anatin'ny efatra silence complice ianao tamin'ny fotoanandro satria ianao tsy be tamin'ny fotoanandro nefa tsy miteny raha efa niala teo le olona silence complice zany meloko akoho zany ampy ka noho izany ampy ivereny PRRM fa tsy mahafaty antoko zany firenena de aboary ny fampitanana ny firenena mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa antsika any amin'ny tena fifidianana iren'ny vahoaka foany any reo andro mpanjakana rehetrarehetra loha reo fa tena manapotika firenena foany ary ny ministra rehetra gouvernemanta zay nahabe resaka teto anao fanady adiny de sory satria be ny vahoaka ny tarena makasika an'izany fitsarana sy ministra serasera no kolotsainy zany ninona tsy naresana fanapa-kevitra tsy mahafaty antoko zany ohatran'izao ataonao fa firenena ny jerena de tena amin'ny fitohizany fahendrenao ho an'ilay Madagasikara vaovao sy ho an'ilay gasy tena mandroso ho any amin'ny fampandrosoana eraky tsika de mipadika eo amin'ny fifidianana mbola mandinika tsara tsika rehetrarehetra hoe ahoana ny toy an-tantara zay mafirongony anay anitsy nenay zay amin'ny zavatra zay tarenan'ny olona hoe tsy mety samyfanana de adidinay ny manitsy azy fa tsy ny manary azy no ino fa ny manitsy azy so nabetsaka ianao de makasitraka anao ihany koa andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07 009 88 na ny 032 91 901 20 amin'ny antso ataribeo tsima miarabanao tsima ya miaraba mamy de miaraba Marcel ya tena niteraka resabe teto anivon'ny firenena mihitsy ty resaka TVM mataxy ty zany ny fahitako azy fotsiny de hoe iza moa zany no naprisika ny namebaiko hoe ny ministre ny finance ho votenan'io amin'ny assemblée nationale ny fahitako azy de ohatran'ny hoe karazana diversion fotsiny zava-misy amin'izao fotoana zao rehefa tsapan'ny PRRM fa mamainy tanàna de ny foanany le izy hoe ajanona aloha antony aloha le izy ary proof zany zao fa reo député fahavoazan'ireo dia tsy mijery ny lalàna zay asony voaka malagasy fa mijery ny mandany lalàna fotsiny zay arovan'ny tenany sy mijery carrière fotsiny zay zany ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana zao dia anjarantsika vahoaka malagasy mijery hoe iza manao inona fa tena raison zava-misy tena tsy mandeha amin'ny araka ny tokony izy mihitsy ny raharam-pirenena lasa ohatrany hoe andramandramana de rehefa mamaimay ny tanàna de iverenana indray le fanapa-kevitra midika zany fa tsy mijery ny tombontsoan'ny voaka mihitsy zany le mpitondra fa de zay mampetipety azy eo fotsiny natondra ka anjarantsika voaka no mieritreritra zavatra tena resaka famonoana fotsiny nataon'ny PRRM iny fa efa tsy nandehandeha ho azy fotsiny de zay inona n'olitra niny tao amin'ny assemblée nationale fa nisy baiko iny de aveo rehefa tena hoe mamay ny tanàna de hoe ajanona le izy zay fotsiny tiako hitorana fanazavana fa maraso indrindra so nabetsaka ianao tsima de makasitraka
tsy mamonina matsika eto amin'ny ogazava nisany mpitondra famakafakana ihany koa izy ao anatin'ny toedraram-pirenena sosialy politika ekonomika resitsika ny antso manaraka miraba tompoko miraba mamy miraba tompoko miraba tsika malagasy rehetra tsy vaky vola rasolo 67 eny tompoko efa mazava wa efa trano voalohany tsy nanazava teto hoe tsy mety io ho an'le rangahy eny avata zahay manakihana manolotra sosikevitra narosonay teto efa nandritra ny 2 andro ny zao dio de ndraisy lehibe rereniny de izy miainy le olona ho an'le ranamany eny bypass miainy mako izy am'izao miteny izy tamin'ny maraina taminah hoe tsy référence any radio izy zany nainon'le perere man'le hevitra atosatosaka ho vahoaka tsy le radio tany nisy taratasy email be dehibe lasa tana de perere mety mety aminay référence any radio saika le plaza martial azy voady inona moa izy teo voaka fa ny anandro ray plaza ko azy de hoe voix des indigènes voix des anges viva de manaraka an'izany io taxe io tamin'ny 86 tany raha tadiditsika efa misy moa ny olona vo feno 20 taona tsy mahafantatra zany nefa mitabataba misy an'io taxe iny napetaka tamin'ny parabrise no foanany iny no le pare folo le fidiram-bola izo asino taxe vaovao mbola nanazava ary le DGI tamin'ny maraina hatramin'ny décembre 2026 ny fandoavana an'le izy de ahoana moa zany raha mise taxe 2026 hoe de any décembre enao vo andoha azy inao ne zany ohatrany hoe miditra hôtely de paye vary plat ray nefa 10 000 plat no anao ito izy zany fandoavana taxe zany ny any volana mars sy avril ho an'ny 2026 licence taxe pataty vinety rehetrarehetra any amin'ny volana jolay ve anao vo ando taxe hafa ndraiky io de inona zany ito izy ino zany andoroan'le taxe zany raha ohatra zany tsy nahenitra le izy andoroan'le taxe zany ianao amin'ny 1er décembre de périmé inona zany le taxe alohanao 1er décembre périmé 31 décembre sa 31 mars efa bolana zany ando firetsy anao tia efa bolana sao de toko hoe réfléchir avant de parler hoe ty mandeha ty sa parler avant de réfléchir tsy ao mihitsy lefa tele izy de miteny mbola mafimafy kono io ary ny manaraka ozy le namana aveny bypass de vahoaka efa porty io zao de efa nitenitsika tamin'ny janvier amboary vidim-bary io fa ninenantsika io amin'ny mahitany amin'ny manaraka ho avy io fa ampidirana mpianatra io vary teloko laoko ohatrany hoe vo mahazo kahe sampazy anankiray zao hoe de mba nietireza tsara tsika ahoana zany fa ampidirana mpianatra ho atsika tasa atsika ohatrany finaritra ohatra efa jato kapoka vary milamina be mbola tsy hahita vary ohatroatra amizay milamina be fa atao voankatsy ohatrino zany any amin'ny départ avy any amin'ny tatsara nasory 10 nala 10 avy any amin'ny épicerie de nala 10 ny demi-gros de nala 10 any grossiste de nala 10 any amin'ny usine de nala 10 any amin'ny collecteur de ohatra tsy roandratsy départ any amin'ny tatsara any de ina zany niveloman'ny tatsatsy aloha ajano hoe le tambary de vidy vary daholo indray zany de inambary ina zany tsakinana stock daholo ary tsika zany vary gasy anany le tsy mampetely izy de zao tsy eny mihitsy le ministre varotra sy ministre famboleny ahoana ny vidim-bary io mieritreretytsika fa ty volana juin ty faraherovan'ny tatsa manambary amin'ty volana juin ty mba jereo vidim-bary le tatsa fa tsy ho vita ny mampiditra mpianatra amin'ny volana septambre ray volana ni zany nefa nohoatriny firetsy vo matafiditra mpianatra anankiray amin'ny fanjakany telo hoe tsy farafahakeliny
vary 500 kilao ane zany ho an'ny mpianatra anankiray dia mananjanaka efatra dia avanina vary diotona zany ianao amitsy vo matafiditra mpianatra ray dia aizitsika amin'izany zay le sosokevitra tolotera am'se fa tsy hoe iziriziry amin'ny plasy io hoe nahasety zay dia valo volana zay lasa dia atao vonkajy ary any amin'ny marsial any no mahafantatra le kajy hoe ohatrina karaman'ny député ray dia izay valo volana zay inona zava-bita fa miogaoga fotsiny reo manao contradictoire fotsiny reo ohatriny zany ny volan'ny tena anjavana nrehetra valo volana raha mifoanana tany io dia firy ampitomboy valo volana zany zay vola lanina anjavana dia mbola ampinao firy volana ndray zany le hoe atao tsy zay misy nanarahamana an'ireto anyreto ho any fifidianany ataovy atonga le fifidianana dia any samy manao azakazakana zay afiloam-pirenena any dia any samy manao zay saipatany amin'izay ndray zao ny any mahampantsoko an'le firenena loa jereva mampipotra daholo zahatra vitan'le filoam-pirenena dia mody takotakomana sasany dia mody anaovana hoe zao milimiliara nanjavana zay foana vetivety fa fita le milimiliara vity tany mieritreritry tsika dia sotra betsaka mamy so nabetsaka ianao dia makasitraka antso anakoro sisa andraisitsika antso anakoro fa nitarina mihitsy ny fotoana eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko tao moramora mihitsy le radio zay avaty ambojoky any tompoko eny tompoko miraba namana Patrika ny tianay mba tenenina satria zay efa tia mifaritra tizema ty da fa lasa zany zao ny député teo aloha dia tsy mba misy zavatra vita mihitsy aty aminay aty tsy misy nenenina dia tia mifaritra tizema zany dia nagabony ary da vitan'ny député mialatsiny fa dia tena teneniko anao zany satria firy-taona na député an'io faritra tizema io tsy raha tsy nataony madame Tately ety ambaravarakazy sy miany ety atoa izy foana fa mety ny ataonareo fa zay zao dia manimanina ny tongolony Egypte ny amin'ny anaovanareo anay dia mahatsiaro ny filoha teo aloha foana zay fa misaotra betsaka tompoko so nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko antso anankiray farany ary eny tompoko ianao mamarana ny antso miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko nanala mahitsy eny tompoko le ao amin'ny fitondrany fomba mandinika mihitsy zareo fa efa valalakarona mahamenatra mihitsy na mijerenareo boty avelany ara dina moa fa ty foampatina miteniteny foany ty io assemblé io ka tokony bana mihitsy fa tsy mandeha amin'izitoy hoe so zao dia hoe akarina ndray ny volan'ny député fa ena ny volan'ny fany fambolena sy ny fanabeazana nareo mihitsy zay zany no velominao sa fambolena-karena zany le ao amin'le fitondrana sa ahoana ny zareo sa vahoaka miteteanareo fitsy vahoaka ka isoana betsaka ianao dia makasitraka zay ny antso noraisina tamintsika ary mpiaino mino marsial fa nitarintsika tsara ny fotoana androany mba ahafahan'ny olona teny teo ankasitrahantsika tao anatin'izay fa ny okevitra rehetra izay daoary famitinana ia misy moa antso mipihany teo hoe ay pireneny ty raha-pireneny ty ka samy ozy izy mandanjalanja ny teny sy ny avoaka zany tsika amin'ny rahalahy teto miezaka mitsako zay vo ny teny ary mitsatra mieto akaiky na manamamisoa eo na européen dia tonga any amin'ny olona rehetra malagasy telo amin'ny telopolo tapitrisa référence mihitsy ny radio raha resahana ka ndikan'izany na manamampatrika dia hoe nandinika daholo vo miteny fa matetika tsy mahazaky ilazana ny marina tsika rehefa lazaina ny tena marina zay manko zao le satria voateniteny le izy dia mararindray ny ain'ny hafa hoe io fa voateny ray ny andoto hoe mipanina zany lasibatra teo dia ny DGI satria hoe anadiovana ny tontolo ianana ny antony nakanan'le 10 hatramin'ny 4 alina sy 3 tsy ariary fa avy ny teny ny mpanina hoe teo alodina anao an'io fa tsy zay nefa le izy LFI 2026 ka zay natonga hoe nandinika ka namakika
ary porofony tambazotra-tserasera sy mivavaona vaoaka ary de noporofony ny PRRM teo hoe tsy zaka ny vaoaka io de foanana de disiko hoe zay efa tsy ny tena zay ny PRRM hoe foanana le izy zay ihany ny mampatry. Atao anatin'izay le Marcel no somary nieritreretan'ny sasany zany hoe mivilivily makary de mifitondrana teo aloha de nataony hoe hojambena le olo-pirenena kanjo vao mainka anampivandravandra le olo-pirenena hoe fa ahoana zay io zany le izy de zay ohatrany amafisiko le tenin'ny mpanao politika anankiray hoe tady ametraka diso repera le malagasy sisa fa ny amaranako azy fotsiny de ny hoe tsy moramora le manao politika de tsy moramora koa ny na de io fiteny amin'ny resaka ara-politika io ny resaka langage politika de eto amafisiko a zany safidim-bahoaka zany goavana be zany na ino izy na ino hatrany amin'ny lehibe fokona goavana be zany tsy tokony hanaonao foana zany tsy tokony hiteniteny foana zany i masom-bahoaka fa zay de sarindray mipika ozy ny fitenena de namotika tanteraka eny fa na de mety no avy politika anao ray manontolo ary oka zava eny fa na de mety ho avy politika anao ray manontolo ary de vao simba ny teny ray tsy voahevitra indrindra fa i masom-bahoaka goavana be. Zay ny fandarantsika androany.